Natolotra ny fitsarana androany kosa ny fito mirahalahy vohasambotry ny mpitandro ny filaminana noho ny asa famakian-trano, famakiana fiara, fanendahana ary fandrobana ihany koa teny amin'ny faritra Andraisora sy Ankerana iny. Ireto fito mirahalahy ireto moa dia Nampihorohoro ny mponina teny an-toerana tokoa raha ny fanazavany ny mponina hatrany. Fito mirahalahy ireo vohasambotry ny polisim-pirenena nandritra ny fotoana nanaovan'ireo fisafoana ny alarobia lasa teo. Mbola tratra teny amin'izy ireo avokoa ny fitaovana nentina nanaovana ny asa ratsiny. Ny roa tamin'izy ireo dia vohasambotra noho ny fanendahana rehefa hariva ka mitondra basy izy entiny ampitahorana amin'izany. Araka ny nambarany avy amin'ny polisim-pirenena dia basy tsy tena izy no nentin'izy ireo nampiasainy. Ho an'ireo efa dako kosa indray dia baramina miampy maro toa izany no nentiny namakiana trano teny amin'ny faritra Andraisora tokony ho tamin'iray ora maraina ny alarobia lasa teo. Ny iray tamin'izy fito mirahalahy dia vohasambotra noho ny fangalarina fitaovana momba ny fiara toy ny autoradio. Alarobia zany alarobia hariva tao aorian'ny randro nataon'ny polisy satria ao anatin'ny fotoana fanamafisana ny fandriam-pahalemana ny polisy eto amin'ny commissariat central zany dia ny intervention ny central zany natsatran'reto andian-jolahy maromaro eto. Ny voalohany moa zany teny amin'ny arian'ny 147 teny Andraisora teny Andraisora zany no nazahoana an'le andian-jolahy voalohany mitondra an'le basy tokony tany amin'ny 10 alina. Dia izy ireo zany le malaza hoe manambana dia tonga dia misintona sy makany le olona tratrarivo reny. Efa tena tonga zany ny polisy no sambotra anazy satria teo amin'ny tamin'ny fotoana vao nahitany amin'ny polisy dia lasa izy ireo nitsoaka dia le nendrehan'ny polisy zany dia mbola tsatsa-tany aminy moa zany le izy tsy basy fa basy sary kilalao fa ampitahorana olona izy ireo dia izy ireo lahy reo zany no voasambotry ny polisy. Dia faharoa manaraka an'izay le izy efa miverina nanao ny asa fanaony zany ny polisy tany amin'ny tamin'iray maraina tany any amin'ny faritra Ambatomaro Andraisora iny ihany dia ireo efa reo zany no tratra dia nahitana an'reto fitaovana baramina sy marto eo satria ireny zany le fitaovana entin'ny mamaky trano dia zareo moa zany samy maiky ireo fa hoe anao an'le asa ratsy amin'ny alina izy amin'iray maraina ireo no tratra zany. Nambarany avy amin'ny polisim-pirenena ary fa tafiditra ao anatin'ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana izy ireo amin'izao fotoana izao. Izy tena mirongatra tato ato ka anisany mampihorohoro ny mponina tokoa.